ia mangataka anankiray mandeha ve le micro sans fil ay jerytina mangataka anankiray tokony eny mite mafimafy fotsiny a fahoantsika rehetra le izy a amaky ny timoty voalohany a toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo timoty voalohany a toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo ohatran'ny bebe koa izy zany raha io ny amboatsika azy zany azahoantsika le izy timoty voalohany toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo izany amin'naiky azy ileko microne asa raha vatakatrano ty isan'izany dia zokatako aminao na dia manaterateanao fanena zao farahatrakarena dia ny afantaranao izay vitana tena mety atao ohatran'Andriamanitra dia mitiamon'Andriamanitra velona sady azy sy orenany fahamarina. Sotra tompoko zay mitenen'ny Paoly amin'io anomboantsika azy hoe zany zavatra zany ozy izy soratako aminao zay zany ny antony nanorata amin'ny Paoly ny baiboly anisany a ny timoty voalohany ozy hoe mba ho fantatrao ny zavatra tokony atao ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny fiangonana zay andry sy fototry ny fahamarinana zay zany nanaovana ny baiboly a ahafahantsika mahita ny atao hoe fiangonana ahafahantsika mahafantatra hoe ahoana ny atao ao inona ny zavatra atao anatin'io fiangonana io dia zay lay hojerentsika zao zay lay everin'ny olona foana hoe zay fa manana ny fiangonanay dia fa hainay zany dia fa tsy mila mianatra tsony zay fa efa hainay zay voateraka zay dia fa atao ampiangonana hatramin'izao zay dia ao ampiangonana dia tsy ilay fa zay ny antony nanaovana ny baiboly zay ny antony ianarantsika mamaky baiboly mba ahitatsika sy afantarantsika ny atao hoe fiangonana zany a sy ny maizy azy ny fiangonana ny amin'izao fotoana zao mantsy fiangonana dia lasa atsoka hoe phénomène social ohatrany hoe tsy olona ao anaty fiarahamonina zany ianao raha ohatra ka tsy manana fiangonana fa ao anatin'ny fiainana mihitsy fiainany malagasy amin'ny malagasy atsika mihitsy a ny fiangonana ny fananana fiangonana mila manana fiangonana ny tsirairay zay ny ao anatin'ny toetsaitsika zay mipetraka tsara zany ary mila mivavaka ihany rehefa lady misy diso kely ny soratra eto mila mivavaka ihany rehefa lady dia manaiky an'izay daholo ny rehetrarehetra dia mipetraka izay a raha mbola azo ataony raha mbola tokony mivavaka dia mivavaka fa rehefa tsy afaka moa zany a dia tsy afaka efa mipetraka ho azy ho atsika malagasy zany malagasy amin'ny akapobeany mihitsy ny resahako ato a dia amin'ny akapobeany a zay fiangonan-drazako a dia iny ihany ny fiangonako satria tato amin'ity fiangonana ity dadabe anay a tato amin'ity fiangonana ity ny ray aman-dreniko a dia ato azany ary ataoko izay mahapetsy sy mahamarina n'io fiangonana misy ahy io ary tezitra raha vao misy manaratsy an'io fiangonana misy ahy io satria io ny fiangonan-drazako dia mba heritrereto ane zany e fa isorana ny tompo a nataon'Andriamanitra kristianitsika fa raha ohatra moa zany ka silamo ray aman-dreninao dia mitovy amin'ny silamo rehetrarehetra ane ny silamo rehetrarehetra dia mieritreritra fa ny azy ny marina ary tezitra izy raha vao aratsianao ny fivavahana satria io mihitsy le anazy sy ny razambehany hatramin'izay dia ohatra zany koa ny le atsotsika hoe mpanompo sampy fiangonana animisme ny tsy fiangonana moa zany fa religion animisme zay ny tena fivavahany malagasy zany animisme filaza azy rehefa amin'ny terme teknika dia satria ny ray aman-dreny dadabe sy bebe sy ny tany aloha tany ty mpanaraka an'izay fomban-drazana zay dia izy zany hoe fomban-drazana dia manaraka amin'ny fomban-drazana koa dadabe sy bebe dia ny ray aman-dreny dia ao anatiny koa dia reny olona rehetrarehetra reny zay manaraka ny religion zany a dia mieritreritra foana hoe io religion zay misy azy sy ny tezana azy io a
io ihany ny tena marina. Dia tsika kristianina indray mieritrehitra hoe ny tsika ihany koa ny tena marina. Ary tsy vitany hoe ny tsika kristianina ny tena marina fa le fiangonana, le anara-piangonana mianakavy io io ihany ny tena marina, fa le hafa sisa rehetra tsy izy daholo. Zay matetika no fisainantsika malagasy zany dia eo no mahatonga anahy mametraka sy miteny hoe mila jerentsika ihany zay ambaran'ny baiboly, satria miteninao ny fahamarinana ozy izy ozy izy tsika amin'ny rehefa isan-kalahady zany amin'ny jaolina toko 7 ny 7 zay voalaza amin'ny baiboly zany ny marina, fa tsy zay dia zany hoe efa nezahana mena pirofo teto nandritran'ny zay nisy ny gasy mahay mamaky baiboly efa ho 3 taona zao nezahana pirofo teto mamarina an'io soratra masina io. Dia zay voalaza ny soratra masina zany no jerentsika sy amarintsika fa tsy lay nitezananao hatramin'izay, satria samy nanana ny fivavahana nitezana azy daholo ny olombelona rehetra hatramin'izay, ary iny daholo ny very fa marina. Dia zay ny antony ilayntsika mianatra momba ny fiangonana androany. Ny zavatra mitranga ary zany vokatr'izay fieveran'ny olona, fandraisan'ny olona ny fiangonana ho religion zay, hoe religion ray aman-dreniko dia religion kokoa mazava ho azy. Tsisy mifidy religion zany ny olombelona fa zay an'ny ray aman-dreniny sy amin'ny fianakaviany sy amin'ny fireneny dia iny ihany tsy maintsy religion. Dia noho izay fieverana hoe religion fandraisan'ny olona rehetra ny fiangonana ho religion zay mahatonga ny mpino, rehefa tena mpino izy dia tsy mila fiangonana, tsy tia ny ray le fiangonana, lasa tsy te hiditra fiangonana izy satria makamo be ny atao any am-piangonana any fa religion fotsiny ny atao any, fombafomba fotsiny. Dia zao ny fiteny matetika ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy fa fiteny izy hoe Jésus oui, église non. Raha resaka Jesosy tena tianay zany, io ny tena fototra, io tsy miova, io tsy mamitaka anay, io ny tena marina ary io tena itokianay io. Fa raha zany fiangonana zany tsy mahazo anay zany, dia ho hitantsika hoe tsy miava ve zany Jesosy fiangonana zany, dia azo sarahana ve zany. Hitantsika tery aloha zany le mpivavaka isan-kalahady, dia hitantsika eto indray le mpino zay milaza hoe tsy mila fiangonana. Dia efa eo raha teo ny fikambanana isan-karazany zay ohatra ny any amin'ny fikambanana any ny azahoana haim-panahy kokoa noho ny ao am-piangonana. Ka atao inona ntsony moa zany fiangonana fa efa manana ny fikambananay zay. Raha misy zavatra rehetra tadiavinao dia hitanay any amin'ny fikambanana misy anay daholo zany. Dia ho jerentsika zany fa samy hafan'izay fikambanana sy fiangonana izay zao androany dia zany ho jerentsika daholo ao anatiny. Dia eo zany mipetraka hoe inona zany ny atao hoe fiangonana. Zay ny tsy maintsy ianarantsika voalohany alohany famaritana ny atao hoe fiangonana. Dia rehefa avy eo amin'izay tsika hijery hoe atao inona ireo fiangonana io amin'izay, atao inona amin'izay fiangonana io, inona ny ilana anazy zany fiangonana izany. Amin'ny ankapobeny ohatrohatr'izay ny zavatra ifampiresantsika. Raha manontany anareo zany inona ny atao hoe fiangonana, inona tonga dia ao an-tsaina voalohany avy trano. Ho an'ny olona rehetra dia le trano be misy tilikambo, misy inona, io fiangonana, io misy fiangonana io, izy fiangonana io. Zay foana no tonga dia ao anatin'ny sain'ny olona. Faharoa ny atao hoe fiangonana dia ny fiangonanay. Fiangonanay le hoe fiangonanay dia le anara-piangonanay. Io izay ny atao hoe fiangonana, le anay io ihany ny tena fiangonana. Sisan'izay na zokiny izy na zandriny izy dia tsy izy daholo fa le anara-piangonanay io ihany ny tena fiangonana io. Be be mpanana saina zany, nampino ara dia mieritreritra ohatr'izany foana. Dia ankoatr'izay moa dia misy koa milaza hoe finoana. Raha vao mifindra fiangonana ianao dia vadika finoana, tsy mety mihitsy miova finoana zany. Nefa fiangonana ny resahana dia finoana mihitsy ny aminy, tonga dia andraisany azy hoe tsy mety zany miova finoana zany. Dia misy koa ny mieritreritra hoe ny atao hoe fiangonana
dia rehefa misy rafitra le izy misy dekona, misy loolona, misy pastera, dia misy ny rafitra rehetrarehetra, dia zay ny atao hoe fiangonana. Fa raha vao tsisy pastera ao dia efa tsy fiangonana io, na mamorona olona hoe tonga dia atsona avy hatrany zay hoe ianona ny pastera. Fa tsy manaiky mihitsy ny olona hoe fiangonana ny fiangonana ray raha tsy misy an'io rafitra io, dia ohatran'le le lasa le rafitra, le structure, le organisation d'église indray zany no lasa fiangonana amin'izay fotoana izay. Dia misy koa moa zany ny teny hoe ny atao hoe fiangonana dia fiarahan'olona maromaro mivavaka. Rehefa misy olona maromaro mivavaka eo dia antsoina hoe fiangonana avy hatrany zay io fiombonan'ny mpino, fiarahandreo olona maromaro mivavaka eo, fa manakaikikaiky ny any amin'ny tena izy tsika amin'izay fotoana izay. Dia misy indray hoe zay misy anay ihany ny fiangonana. Ny sisan'izay rehefa tsy mitovy anarana, mitovy amin'ilay dénomination tery, dia secte daholo ny sisa rehetra, fa le misy anay ihany zay ihany ny atao hoe fiangonana. Ary dia ny fa manomboka marina moa zany dia hoe ny atao hoe fiangonana dia fiombonan'ny mpino. Manantonany tsika hoe rehefa le miaraka mpino, tsy le olona maromaro mivavaka fotsiny fa tena mpino, olona manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia io fiangonan'ny mpino io no antsoina hoe fiangonana. Ary misy ny milaza hoe ny atao hoe fiangonana anie dia le église universelle, le fiangonana tsy hita maso, lay olona fitambaran'ny olona rehetra zay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, dia zay ihany ny fiangonana aminy zay. Dia samy manana ny fihaverany ny atao hoe fiangonana zany ny olona rehetra. Dia zay no lazaiko hoe androantsika tsy hijery fijeriny olona na ame fijery vaovao indray, fa hijery zay lazainy baiboly hoe inona ny atao hoe fiangonana. Zay ilay hoe gasy mahay mamaky baiboly, inona ary no tena atao hoe fiangonana. Dia tsy maintsy heverina ihany tsika amin'ilay teny fototra nanoratana ny baiboly. Teny fototra nanoratana ny baiboly dia avy amin'ny teny hoe eklésia. Dia io fotsiny na frantsay avana zany no fiteniny, ohatran'ny hoe na agasina dia na frantsay avana zany ny eklésia, dia zay no natonga ny teny hoe église. Dia misy koa avy amin'ilay teny hoe kurios, tompo kurios dia zay no mahatonga ny anglisy ny teny hoe church. Avy amin'ilay kurios nakany an'ilay izy hoe fiangonana. Dia fanao matetika na dia tsy dia tiako loatra raha tsy tena zay loatra ny hevitra zany, tsy avy amin'ilay teny le étymologie foana, fa avy amin'ilay hevitra le teny mihitsy ny dikany, fa tsy le étymologie foana. Fa niraisina ny étymologie hoe mahatonga le hoe eklésia, misy kapa anankiroa eto dia avy amin'ny teny hoe ek sy kaleo. Ny eka zany ivelany, dia le kaleo atsoina. Dia avy amin'ny kaleo zany izy hoe appelé hors d'eux, nantsona hivoaka, natsoina any ivelany. Zay no dikan'ny fiangonana, dikan'ny église amin'ny teny fototra zany raha étymologie no hijerentsika azy. Fa ny tena heviny nampiasana ny teny hoe eklésia io zany tany amin'ny tontolo grika dia fivorian'ny vahoaka rehefa manao resaka politika. Ohatrany hoe fivoriam-pokotany, fivoriana ny assemblée, fivorian'ny vahoaka rehetrarehetra. Tany moa ny aingan'ny démocratie dia miaraka eo daholo ny vahoaka dia miara-manapa-kevitra amin'ny hitondrana ny tanàna politika, fitantanana tanàna ndikany hoe politika. Dia fivorian'ny vahoaka zany amin'ny resaka politika, zay no antsoina hoe eklésia. Raha ny tena ny avian'lay teny zany dia mivory mikambana eo ilay vahoaka, miangona amin'ny toerana anankiray any amin'ny agora moa zany filazany azy, dia miangona eo ilay vahoaka dia mandray mijery ny fanapahan-kevitra hitondrana ny firenena, hitondrana ny tanàna. Izay zany ny tena hevitra le hoe eklésia, fivoriana, fanangonana vahoaka amin'ny resaka politika, resaka ampandrosoana sy ampilamina sy tantanana ny tanàna. Dia misy an'izay ao anaty baiboly amin'izay heviny voalohany zay mihitsiny
ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andiny fa roa amby telopolo tamin'ny Paoly tany Efesosy zany a dia le nisy le korotana be amin'ny dianina ny Efesianina sy ny isan-karazany reny a dia zao no mitranga hoe ny sasany ozy izy ny antso zavatra ray ary ny sasany kosa zavatra hafa fa niorokoroka ny olona vory ka ny akamarony dia tsy nahalala zay antony ny angonany teo ity vory sy ty hoe ny angonana ty a io le eklezia ny angona avahany amin'ny toerana isan-karazany tany izy a dia samy tonga teo satria misy tabataba zany le amin'le sampony tempolony Efesosy any dianina zany dia ny vory teo ny angona ny kiambana teo ny ona teo ny olona rehetrarehetra dia misy tsy malala kory hoe hita nina ny antony angonany eto fa dia mahita vahoaka betsaka zany foana no mitrangy raha vao misy olona miondrika kely ianao dia miaraka eo daholo ny bandy akamo miondrikodrika eo daholo dia tonga daholo rehetrarehetra miondrika mijery eo tsisy ninina kory jerenao eo fa dia mba samy makeo daholo zay le hoe miangona dia miaraka eo dia ohatr'izay koa ty dia mbola misy ihany koa izy andininy fasivy amin'ny telopolo sy faraka amby efapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy amby folo io ihany a ahitantsika an'le teny hoe eklezia fa tsy resaka fiangonana amin'ilay eritreretantsika azy le izy fa le heviny tamin'ny grika ozy izy hoe fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna io ty fivoriana voatendry ny lalàna ty le eklezia angonina amin'ny toerana anankiray ny olona araky ny lalàna dia eo ny anapahana hevitra ny momba azy hoe disy ve reto olona reto tsaraina hoe disy ve reto sa marina dia rehefa nilaza zany izy dia nampirava ny olona vory teo io dia zay no mahatonga le izy tsy azo raisina foana hoe avy amin'ny étymologie na tonga dia adika fotsiny amin'ny teny grika satria tsy azo le heviny amin'izay hoe eklizy fa raha misy voadika tsara amin'ny teny malagasy ny teny grika dia ity fiangonana ity satria zay mihitsy ny fiangonana zany dia fiarahan'ny olona maromaro mivory miangona avany amin'ny toerana isan-karazany ihany izy dia nangonona amin'ny toerana anankiray zay natao hoe fiangonana avany amin'ny toerana isan-karazany azy dia angonona angona zay ny fototeny fiangonana izay mihitsy ny heviny zay mihitsy ny heviny na fivoriana na fiangonana zay mihitsy ny heviny amin'ny teny grika zay nanoratana ny baiboly zany a dia mba tsara ny dikateny malagasy eto zany hoe miangona mivory miaraka amin'ny toerana anankiray zay le fiangonana ny fiarahan'ny olona amin'ny toerana iray fiangonan'ny olona avy any amin'ny toerana isan-karazany ihany ho amin'ny toerana anankiray zay zany ny hevitry ny atao hoe fiangonana raha ny tena izy amin'ny teny grika izy io amin'ny teny hebreo azafady dia ty hoe kahalina ty no kahalina zay ny famaky an'io kahalina io no ilazan'ny teny grika azy teny hebreo azy dia rehefa adika io kahalina io adika amin'ny teny grika amin'ny septante zany fa nianatra zany tsika hitanareo any amin'ny internet ihany momba n'izay dikateny septante izay dia adikany septante hoe eklezia ty kahalina ty dia adika amin'ny teny malagasy koa amin'ny akapobeany izy hoe fiangonana dia ohatra zao ny ahitanan'io mazava dia eo amin'ny deutéronomie toko faefatra andininy fahafolo le kahalina indray izy zany eto satria teny hebreo any amin'ny testamenta taloha dia ozy hoe tsarovy izay hitanao tamin'ny andro nitsangananao teo anatrehan'ny tompo andriamanitra ao tany Horeba fony tompo nilaza tamiko hoe angony io angony ety amiko ny olona dia ampandrenesiko azy ny teniko izay ianarany mba hatahorany amin'ny andro rehetra iainana ambony tany sady ampianarany zanany koa io ty le fiangonana ty le eklezia fa eto indray moa izy zany lasa matoateny baiko angony dia io mihitsy lay eklezia io le fiangonana io olona avy any amin'ny toerana isan-karazany ihany dia angonina manantona ny tompo mba handreny tenin'ny tompo mba handreny tenin'ny tompo ianarany mba hatahotra aby ny andro rehetra iainana ambony tany sady ampianarany zanany koa rehefa avy eo zay zany le fiangonana tany amin'ny
testameta taloha dia efa nisy an'izany dia efa hitakitaitsika etsady zany zao le fiangonana hoe olona va mitoerana isan-karazany miangona mitoerana anankiray a dia rehefa tafangona izy dia andreny telony tompo a dia hianatra tahotra ny tompo a mba ahafahany mampianatra ny zanany ihany koa rehefa avy eo zay ny atao hoe fiangonana hatrany ny testameta taloha asan'ny apôstôly toko fafito andiny fahavaloambitelopolo a dia tia indray Stefana no nresaka azy rehefa le Stefana martyra voalohany lay nitoraham-bato asan'ny apôstôly toko fafito dia nitantarany fiainany zanak'Israely izy dia miantso koa izy hoe ny zanak'Israely dia fiangonana tany anefitra izy izy ilay teo amin'ny fiangonana tany efitra niaraka taminay anjely zay niteny taminy sy tamin'ny razantsika tany etenymbohatra tsinay nandray niteny velona mba homenantsika izy Mosesy ny resahany eto teo amin'ny fiangonana tany anefitra Mosesy dia nandray niteny velona zany hoe na ny zanak'Israely ihany koa zany zay tany anefitra sy ny fiainany zanak'Israely rehetra dia nantsona ihany koa hoe fiangonana ny zanak'Israely nantsona hoe fiangonana ny zanak'Israely ary mbola hitantsika amin'ny antsipriany ty rehefa avy eo a teny angezabe rehefa avy eo a fa nisy fiangonana tany amin'ny testameta taloha nisy fiangonana ny testameta vaovao nantsona hoe fiangonana moa tiako lazaina fa any aoriana any rehefa any an-danitra koa dia mbola misy ny fiangonana Hébreu toko faharoa andiny toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo mbola tsy le fiangonana kaity aloha fa mbola lay Salamo faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo dia ozy izy hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahy koa eo amin'ny fiangonana no hiderako anao tany amin'ny testameta taloha dia fa nisy an'izay hoe eo amin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahampino eo no hiderako anao zay mihitsy nylazain'io Salamo faharoa amby roapolo andiny faharoa amby roapolo io dia eto amin'izay miteny zany hoe nipino aty amin'ny testameta vaovao zany rehefa mivavaka sy ny any an-danitra ihany koa dia zao ny antsona anazy rehefa miangona izy zay vao le Hébreu toko faharoa ambin'ny folo andiny telo amby roapolo amin'ny fiaonam-pifaliana sy ny fiangonany lamatoa voasoratra any an-danitra io fiaonam-pifaliana sy fiangonany lamatoa voasoratra any an-danitra ny fiarahampino zany dia izay fiaonam-pifaliana fiangonany lamatoa voasoratra any an-danitra tena fiaonam-pifaliana tokoa ve ny fiangonantsika misy fiangonana tena naome ara tsy azo atao satria tsy masina zany dia atao hatreto fotsiny fa tsy masina raha voambe loatra ny ampiangonana nefa fiaonam-pifaliana le fiarahan'le lamatoa le olona rehetra zay voasoratra any an-danitra ny anarany fiarahany ny lamatoa sy amin'Andriamanitra mpitsarany olona rehetra ary ny fanahin'ny olona marina zay efa natao tanteraka io mipino zany mipino ny fanahintsika dia efa natao tanteraka raha tena jerena zany ny baiboly raha hitantsika azy teo testameta taloha testameta vaovao ny any an-danitra dia tsy misy fanavahana hoe tia mpino amin'ny testameta taloha tia mpino amin'ny testameta vaovao satria tonga dia miaraka ao daholo ny tany amin'ny testameta taloha fantatsika fa jiosy ihany aty amin'ny testameta vaovao izy mijetilisa koa tafiditra ao anatiny dia miaraka daholo rehefa Efesiana toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo dia toizantsika amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo rehefa avy eo vakiko amin'ny DM izy dia azontsika tsara ny tianambara amin'ny DM hoe satria Kristy mihitsy no ampiavana antsika rotota iza le rotota ka nahatonga ny jiosy ny hafa firenena ho iray zay le fiangonana zay tsy misy fanavahana firenena zany fa na jiosy na hafa firenena dia lasa mitambatra anankiray noho i Kristy zay nampiavana antsika fa tamina nyloran'ny Kristy ny tenany dia naroda ny rindrina zay nampisaraka atsika ka nahatonga atsika ifakahala rehefa miteny hoe isika izy zeto zany dia ny jiosy ny jentilisa foana zay ny nahafatesan'ny Kristy nandravany rindrina zay nampisaraka ny jiosy ny jentilisa ka nahatonga ny jiosy ny jentilisa ny fakahala inona le rindrina andiny fadimy ambin'ny folo nofohanan'ny Kristy ny lalàna jiosy mba mididy amampitsipony mba hampiraisany atsika rotota amin'ny tenany ka hanaovany atsika olom-baovao tokana iny le nampisaraka zany le lalàna ilay didy sy fitsipika jiosy
iny a no foanan'ny Kristy a dia nanaovany antsika olom-baovao tokana dia toy izany ny avy-tany Kristy fampihavanana lasa vahoaka tokana ny mpino rehetra zany na jiosy izy na jentilisa niny fa 70 ka tsy vahiny sy mpivahintsony ianareo fa tompotany miteny ray izy hoe te anareo satria i Paul manoratra zay jiosy fa miresaka amin'ny jentilisa izy hoe rehefa ao amin'ny Kristy zany a itsika dia tsy vahintsony ao anatrehan'ny jiosy tsy mpivahintsony fa lasa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra zay dia mitambatra daholo zany na jiosy na jentilisa dia lasa vahoaka anankiray zay ny atao hoe fiangonana tsisy fanavahana fiaviana zany dika zany a ny vahoaka n'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha zany dia jiosy lay firenena jiosy fa ny jentilisa rehetra dia tsisy vahoaka n'Andriamanitra fa le jiosy ihany no vahoaka n'Andriamanitra le zanak'Israely ihany no vahoaka n'Andriamanitra zay izy tany amin'ny testamenta taloha io iny le atao hoe fiangonana ny antony insistiavako an'izay dia itsika zany rehefa mahita ao anaty baiboly mamaky baiboly ka mahita teny hoe firenena dia tonga dia extrapolentsika Madagasikara foana firenena io hoe satria misy firenena ohatra zao dia tonga dia ataontsika hoe Madagasikara koa zany mba tokony ohatra zao tsy tompoko tany amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely ihany ny vahoaka n'Andriamanitra ny sisa jentilisa fa aty amin'ny testamenta vaovao indray izy a dia ny vahoaka n'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao dia ny fiangonana ny mpino avy amin'ny firenena isan-karazany dia ny sisa le tsy mino fakazo ve tsika izay no izy fa tsy hoe raha vao mahita firenena ianao dia tonga dia ataonao hoe Madagasikara foana io firenena io fa ny firenena ny testamenta taloha dia mifandraika amin'ny fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao vahoaka n'Andriamanitra vahoaka n'Andriamanitra ny mpino ihany no vahoaka n'Andriamanitra ny mpino ihany fa tsy firenena mihitsy akory dia zay ny Israely any amin'ny testamenta taloha zany any amin'ny testamenta taloha ny resantsika dia fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao amin'izao fotoana izao fa tsy le Israely zao koa akory ty resahany ity fa gaiky be io Israely io raha mankaninareo fa tsy hitany masina zany io fa gaiky be io zao ny mpino vahoaka n'Andriamanitra zay no atao hoe fiangonana na tany amin'ny testamenta taloha na aty amin'ny testamenta vaovao dia ny mifanohatra aminy dia zay tsy mpino rehetra na gasy na vazaha na japonais na jiosy rehefa tsy mpino izy dia tsy vahoaka n'Andriamanitra izy zay fa ny vahoaka n'Andriamanitra ihany a mpino ihany no vahoaka n'Andriamanitra na io le firenena Israely tany amin'ny testamenta taloha na io fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao olo zany fa ny olona mitabataba indrindra eto Madagasikara dia ny mitabataba foana milaza fa firenena Israely égale Madagasikara amin'izao fotoana izao tsisy an'izany mihitsy tompoko zafady jerentsika indray a ny sary zay nomena ny fiangonana ao anaty baiboly sary paoma jery paomatsika eto a ahafahantsika mahazo ny tena izy zay mihitsy ny fomba fampianaran'Andriamanitra maka paoma izy aloha zay vao mampiseho ny tena izy rehefa avy eo ny voalohany zany ny sarin'ny fiangonana dia sarina tena vatana anankiray ohatra zao fa etsika mila mahay mamaky baiboly tsara ihany zay foana ny eto hatramin'izay dia mieritreritra ianao foa raha vao miteny hoe vatana no ao anaty baiboly a dia le tena ny fiangonana dia ny lohan'ny Kristy fa mizara anankiroa io sarina tena io ny Korintiana voalohany toko 2:20 dia miresaka an'le tena ray manontolo manomboka any tampondokatra ny Paladi dia izay sariny zay teny zay ny sariny fiangonana ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:20 ao izy miteny hoe fa tsy iray ny momba ny tena ozy izy fa maro raha ilaza ny tongotra hoe satria tsy tanana dia tsy mba momba ny tena amin'izany va tsy momba ny tena izy misy tongotra zany misy tanana zany hoe ny mpino tsirairay mandrafitra amin'ny fiangonana zany dia misy tongotra misy tanana misy mandeha misy manao zavatra zay le lazainy eto raha ilaza ny sofina hoe satria tsy maso dia tsy mba momba ny tena
koa amin'izany va tsy momba ny teny izy dia hitanareo hoe zao miloko koa zany misy ny sofina sy ny maso momba ny teny zany hoe misy natao iaino misy natao hijery ny olona mandrafitra ny fiangonana raha maso avokoa ny tena rehetra ay zay fandrenesana maso sy sofina raha fandrenesana avokoa ay zay fanambolona misy koa ny orina dia misy karazany ohatr'izay zany ka raha ny sary ny korintianina voalohany toko 12 zany nijerena dia le tena ray manontolo hatrany tapodoka hatrany paladia dia io mandrafitra ny fiangonana io mandrafitra ny fiangonana ianareo ny tenany Kristy io lasa tenany Kristy daholo zany a ny olombelona rehetra misy any amloha satria maso sofina orina vava dia misy tanana misy tongotra misy kibo ohatra amin'ilay zany kibo zany tsy inana fotsiny io ianareo ny tenany Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy ary teo amin'ny fiangonana dia izao no nanendren'Andriamanitra azy zay samy nanana ny anendren'Andriamanitra ny olona tsirairay eo amin'ny fiangonana zany io fiangonana no tenany Kristy ny loha ao anatiny fa eto zany le tena dia le tenany Kristy zany dia ny fiangonana fa le Kristy zany lay fanahy ataontsika hoe zay lay aina mamelona ny fiangonana io zay ny sarin'ny korintianina voalohany toko 12 fa ny sary hafa no mamehany hoe ny fiangonana ny tena ary Kristy ny loha mitarika sy mibaiko dia ny Efesianina toko voalohany 2:12 sy 3:20 no maneho an'izay fa tsy zay ny asehon'ny korintianina voalohany toko 12 ny Efesianina toko voalohany 2:12 sy 3:20 dia izy nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy Kristy zany ka nanao azy eo ambonin'ny zavatra rehetra sady lohan'ny fiangonana zay tenany ny fiangonana zany dia tenany Kristy fa i Kristy ny lohan'ny fiangonana dia ny fahafenony zay mameno tanteraka ny zavatra rehetra Kristy ilay fahafenony zay mameno tanteraka ny zavatra rehetra zay dia ny Efesianina zany maneho an'izay hoe ny fiangonana ny tenany Kristy dia Kristy ny lohan'ny fiangonana eny ny Efesianina dia toko 4 indray 5:12 dia ohatr'izay ihany ny lazany azy hoe fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha io le fiangonana zany anaraka amin'ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy ny lohan'ny fiangonana izy no irindrany tena manontolo iny le fiangonana iny le vatana dia mirindra amin'ny alalan'le loha sy iraisany tsara noho ny fifanohanany isatoniny araka ny asan'izay rehetra momba azy amin'izay anjara asany avy ka ampandrosoan'ny tenany amin'ny fitiavana zay dia ny Kolosianina ihany koa toko voalohany 2:17 no maneho an'izay hoe Kristy ny loha dia fiangonana ny tena ny Kolosianina sy ny Efesianina moa zany dia ny aran'ny soratana dia misy zavatra itovizany be dia be ny Kolosianina sy ny Efesianina ozy izy hoe izy ny lohan'ny tena Kristy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana tena zany fiangonana dia Kristy ny lohany izy ny voalohany dia lamatoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy zay zany ny sary voalohany izay omeny efa misy sary rosady moa ny hitantsika teo ny sary amin'ny korintianina voalohany toko 12 zay hoe trika ny tenany Kristy hatrany tapondoka hatrany paladia fa ny sarin'ny Kolosianina sy ny Efesianina indray dia hoe ny fiangonana ny tena fa Kristy no loha mila mijery tsara ohatra zany rehefa mamaky baiboly dia hitanao an'le izy ny sary fahatelo dia hoe ny fiangonana indray dia andian'ondry na ondry fotsiny moa izy ny andikana azy amin'ny teny malagasy ondry fa troupeau izy amin'ny teny frantsay sy ny amin'ny teny nanoratany Jauna azy ny fiangonana no andian'ondry dia Kristy amin'izay ny mpiandry ondry dia zay ny sary asehoany amin'ny Jauna toko 10 andiny faharaka 12 ka hatramin'ny 19 hoe zany mpiandry tsara dia manolotra ny ainy amonjy ny ondry ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambodi kosa dia mansambotra ny ondry ka mampiahaka azy ireo mandositra izy satria mpikarama ka tsy miraharaha ny ondry izany mpiandry tsara ary fantatro ny sady fantany dia tahaka ny afantarany ray ano afantarako ny ray
izaho manolotra ny aiko amonjy ny ondry 5 hoe mbola manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity a ivelan'ny Israely zany mbola tia moa zany mbola any amin'ny filazantsara dia reny kosa izy dia atsoko mba ho ato ny valako resaka amin'ny gentlisy izy zany eo a ho amin'ny fiangonana hoe Kristy ny mpiandry tsara dia ny fiangonana ilay andian'ondry izay andrasan'ny Kristy nanoloran'ny ainy a sy fatany a sy manaraka azy zay ny sary fahaefatra dia ny fiangonana indray dia trano misy vato velona dia io zay foana ny olona rehefa tsy mahay mamaky baiboly dia poma foana no hitany satria misy sarina trano tokoa le fiangonana dia vao mahita trano dia fiangonana io nefa ny trano briks vato le izy fa le fiangonana dia vato velona no mandrafitra n'io fiangonana io fa tsy briks ohatr'izao akory zay no mandrafitra n'io fiangonana io ary Kristy ny vato fehizoro an'io trano io zay zany ny sary manaraka dia zay foana ny raisin'ny olona dia lasa le trano mihitsy ny lasa fiangonana amin'izao fotoana izao dia le trano zany lasa masina dia le trano rehefa miditra ao dia hafa mihitsy mahazo ny pataloha ianao rehefa ivela fa vao miditra ao ianao dia tsy maintsy esorina ny pataloha andraso fa miresaka vehivavy fa tsy lelako rehefa nala pataloha fa mampiditra zipo hafa tsy mitovy amin'ny any ivelany ny atao fa masina io trano io religion zany tompoko ny religion foana ny mampiasa poma Petera voalohany toko 2:4 ka hatramin'ny 5 dia maneho tsara n'izay endrika trano zay hoe izy no atolonareo toy ny vato velona ny mpino zany resahany eto miresaka mpino i Paoly dia manantona an Jesosy Kristy ohatra manantona vato velona zay nilavin'ny olona nefa voafity sarosarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mpino dia rehefa manantona ny Jesosy Kristy mpino dia lasa mitovy endrika amin'ny Kristy ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy io rehefa miangona zany reo vato reo rehefa tabatra angonina reo vato velona reo dia lasa trano ara-panahy fisoronana masina anolotra fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa misy tena amin'ny soratra masina milaza hoe indro mametraka vato fehizoro aozona dia vato voafity sady sarobidy ary zay mino azy dia tsy tsanamenatra resaka ny Jesosy Kristy izy eto Jesosy Kristy le vato fehizoro vato voafidy sady sarobidy dia tsika le vato velona mandrafitra ilay fiangonana le trano ara-panahy anao fisoronana anolotra fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra dia zay poma zay fotsiny tazomin'ny olona dia lasa le trano indray ilay fiangonana fa tsy le olona nefa eto olona ny resahan'ny fiangonana zany dia olona foana mpino foana io fiangonana resahan'ny baiboly io Efesiana toko 2:20 ka hatramin'ny 2:20 miresaka an'izay ihany koa Efesiana toko 2:20 ka hatramin'ny 2:20 hoe naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly ny fiangonana zany dia naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany i Kristy Jesosy no vato fehizoro ao aminy no irefetany rafitra rehetra mitombo tempolo masina ao amin'ny tompo ao amin'ny koa ianareo ny miaraka orina mifonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina zay rehefa miaraka ao amin'ny Kristy miombona miangona ao amin'ny Kristy ny mpino dia lasa tempolo masina lasa fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy ny mpino amin'izay fotoan'izay ary Jesosy Kristy no vato fehizoro nilay fiangonana ny fe sy mandrafitra n'ilay fiangonana zany dia efa nahita tempolo masina tsika teto fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy dia ny sary manaraka indray dia ny fiangonana dia tempolony fanahy masina ny fiangonana ny tempolo ny fanahy masina ny Korintianina voalohany toko 9 dia miresaka ny mpino tsirairay tempolo fanahy masina fa ny Korintianina 7 toko 9 dia ny 7 efa natao teto ihany koa zany dia ilay fiangonana ny fitambaran'ny mpino tempolo ny fanahy masina fa tsy ny olona tsirairay tompoko mila fankahazo tsara tsika tsy fantatrareo va fa tempolo n'Andriamanitra ianareo ary fanandrin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo tsy ao anatin'ny tsirairay fotsiny fa ao anatinareo mitambatra satria io Korintianina voalohany toko 7 io dia miresaka le fiangonana foana izy ao miresaka fiangonana hoe
Kristy fehizoro dia Paul ny architecte ozy izy trano arafitr'Andriamanitra ianareo dia tepolin'Andriamanitra satria fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo dia ny 1:7 raha misy manimba ny tepolin'Andriamanitra dia hosiban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tepolin'Andriamanitra dia ianareo dia tsy hitiry ny resahan'io fa ny manimba ny tepolin'Andriamanitra rehefa mijery ny contexte amin'ny Korintiana 1:7 isika dia lay mampisaratsaraka ny fiangonana hoe za ny Paul, za ny Apollos, za ny Kristy, za ny Kefasy. Izay ny atao hoe manimba ny tepolin'Andriamanitra mampisaraka ny fiangonana fa tsy ny mifokasigiara akory. De toute façon mifokasigiara izy ka potika le avokaviny efa simba raha teo izy tsy hitan'Andriamanitra tsoa zay hosimbana aminy efa simba ho azy izy fa ny tsimbain'Andriamanitra dia ny olona zay mampisaraka ny fiangonana lay tempolin'Andriamanitra sy itoerin'ny fanan'Andriamanitra. Na mijery contexte rehefa mamaky baiboly zay ny antony mijerena contexte fa tsy resaka tokasigara mihitsy tsisy tokasigara mihitsy eo amin'ny Korintiana 1:3 io. Hiditra amin'izay tsika amin'ny tapafarany amin'ity tapavoalohany ity ny fikasan'Andriamanitra. Inona ny projet an'Andriamanitra raha nahary an'izao tontolo izao izy. Projet an'Andriamanitra mihitsy tamin'Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao ary mijerentsika. Ny projet an'Andriamanitra toko dia hanangana vahoaka ho azy. Vahoaka ho an'Andriamanitra. Zay no fikasan'Andriamanitra. Dia zany ny antsoiny any Abrahama. Hitantsika tsara ao amin'ny Genesis 12:1-2 hoy ny tompo tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny trano rainao akany amin'ny tany izay sehokanao ahatonganao firenena lehibe io sady hitahanao sy halehibe ny anaranao ho fitahiana tokoa ianao io anangona n'io vahoaka io anangana n'io vahoaka ho azy io vahoaka an'Andriamanitra taranaky Abrahama io izay no antony ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama. Ny 9:7 izy dia miteny hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra zany hoe io le vahoaka ambony no anazy io no hitory sy hitaona ny fiangonana hafa ihany nitaona ny firenena hafa ihany koa ho isan'ilay vahoaka an'Andriamanitra. Zay ny fikasan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra anangana vahoaka ho azy satria tao alohan'io lay nanota ny olona rehetra dia nisaraka tamin'Andriamanitra dia izy miantso olona anankiray fa tsy firenena mba ho lasa vahoaka ho azy io. Dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Israely izy fanekena tamin'ireo izy hoe za no Andriamanitra dia ianao vahoakako. Oloko moa izy amin'ny baibolitsika fa le olona eo tena vahoaka ny tena dikany eo nareo vahoakako. Dia an'izay zany ireo vahoaka Israely ireo rehefa vita fanekena aminy dia lasa vahoaka an'Andriamanitra lasa an'Andriamanitra ireo vahoaka ireo. Zay foana ny fikasan'Andriamanitra hatramin'izay. Exodus 7:7 ka hatramin'ny 9 no ilazan'Andriamanitra an'izay hoe dia niakatra ao amin'Andriamanitra Mosesy dia niantso azy avy tao tendrombohitra ny tompo ka niteny hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo dia efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatra voromahely ary nitondrako anareo ho aty tany efitra. Ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko ile fanekeko dia ho fananako sarobidy indrindra mihoatra ny firenena rehetra ianareo fa antany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ay ianareo. Zay lasa an'Andriamanitra fanjakana fisorona firenena masina ho an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ireo tenireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Zay zany ny tanjon'Andriamanitra dia hanana ny firenena voatokana ho azy io vahoakan'io. Zay ny tanjon'Andriamanitra. Deutéronomie 7:1-9 ihany koa dia mbola ahitantsika an'izay fikasan'Andriamanitra zay hoe fa firenena masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao Israely miresahany eto fa tsy Madagasikara tompoka azafady. Satria ianao dia firenena efa nividin'ny tompo Andriamanitra ao fananany sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Israely ho anyresahany eto tsy le taranaky Abrahama fa tsy ny Malagasy
fanana ny sarobidy indrindra mihoatra ny firenena rehetra ambony tany. Io le vahoakany io, io le vahoakany io. Dia naneo famantarana hita maso izy ho porofon'izay. Ny famantarana hita maso nataony a dia ahafahan'ny olona ray rehefa manao ny famantarana io ny olona dia lasa tafiditra ao anatin'ilay vahoaka ny fanekena. Tafiditra ao anatin'ny fanekena rehefa manao n'io famantarana io ny olona. Dia ilay Genesis 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 4:10. Genesis 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 4:10 hoe izao mifanekeko amiko so aminareo sy ny taranakao mandiby anao izay ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, ho forana ianareo famantarana ny fanekena ho amiko so aminareo zany. Ny zazalahy teraka valona eo aminareo dia ho forana dia ny lehilahy rehetra izay amin'ny taranakareo faramandiby, na ny mpanompo izay teraka ao an-tranonao na izay nividinao vola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny mpanomponao izay teraka ao an-tranonao dia izay nividinao vola. Ny fanekeko dia eo amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay. Fa ny lehilahy tsy mifora dia ho fongorana tsy eo amin'ny fireneny satria nivadika tamin'ny fanekeko izy. Dia misy an'izay famorana zay zany. Fa etrika dia efa mametraka. Satria sy amalindray hoe fahita mifaly zany ka tsika foraina vahoaka an'Andriamanitra tsika zany. Zafady tompoko fa Ismaela koa dia niforaina tao anatin'io a. Ismaela koa niforaina fa Ismaela tsy anisan'ilay vahoaka an'Andriamanitra. Dia misy zany le voafora ranofo tahaka ny Ismaela, fa misy ny voafora fo. Iny le fandresantsika tamin'ny farany ny famoranany fo iny Deutéronomie 10:5 hoe ka forao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo. Satria na dia efa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ary reto zanak'Israely reto dia tsy mety nahatateraka n'ilay fanekena tamin'Andriamanitra, tsy nahatateraka n'ilay lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy reo. Dia hozy Andriamanitra hoe ny tena important amin'ny fanekena dia ianareo voafora fo fa tsy ny nofonareo fotsiny fa paoma iny. Dia satria tsy nanaraka, tsy nety nanaraka mihitsy ny zanak'Israely reto le vahoaka natsangan'Andriamanitra ho azy reto, tsy nety nijanona tao amin'ilay fanekena tamin'Andriamanitra. Dia miresaka ny sisa amin'ny Israely ho mpaminany hoe tsy ny Israely rehetra, jereo tsara zany tsy mety haintsika mihitsiny. Tsika zany zao dia manofo foana ny Madagasikara ho an'ny Kristy sy Kristy ho an'ny Madagasikara, fa Israely ary tsy izy rehetra reny voavonjy fa ny sisa ihany. Fantatra hoe ny atao hoe sisa rehefa mihinam-bary ianao ohatr'izany mivaroanao a dia le ambokambon'le tsy lany le tsy voakokan'ny sotro iny satria kamo ianao hihinana azy iny atao hoe sisa. Le kely sisa ny sisa iny sisa ray izay ny voavonjy amin'ny Israely, fa tsy ny Israely rehetra akory. Fa aby zao dia mbola manofo foana ny olona hoe gasy rehetra satria Israely egaly Madagasikara. Dia manofisy manofisa tsara. Mika 2:12 amory ianareo rehetra tokoa ary Jakoba ary anangona ny sisa amin'ny Israely. Akambako toy ny ondry any tany ho any amin'ny valy izy, toy ny andrian'ondry eo amin'ny tany fiandrasana, izy tabataban'olona marobe. Zay sisa zay moangonina n'Andriamanitra. Mika ihany 5:7 ary izay sisa amin'ny Jakoba any amin'ny jentilisa any amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny liona amin'ny biby any an'ala sy tahaka ny liona tanora amin'ny andehan'omby agnondry amanosy. Raha makivaky ao izy dia anitsakitsaka sy amiravira nefa tsy misy manafaka. Ny sisa ihany, sisa amin'ny Jakoba. Mika 7:12 izy an'Andriamanitra tahaka anao izay manaisotra heloko sady mamela ny fahadisoan'ny sisa amin'ny lova. Io fahadisoan'ny sisa zay no avelan'Andriamanitra, tsy ny tanany fahatezerany mandrakizay fa tia mamindra fo. Dia na ny Isaia koa raha dia miteny an'izany a, tsy miteny sisa indray ny Isaia fa ao ihany ilay hevitra sisa. 5:9 fa tsy vakitsika hatrany izy fa ny ampahany ihany. Zao no lazay ny tompo tahaka ny ranom-boaloboka hita ao amin'ny sapaony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny. Dia toy izany ny ataoko noho ny amin'ireo mpanompo ka tsy hanimba azy rehetra io.
sy le mpanompo rehetra ny Israely rehetra no sombany tompo fa asiany sisa asiany ambo ny tavela ao atonga taranaka avy amin'ny Jakoba ary andova ny tendrombohitra voajoda avy amin'ny Joda ireo voafidiko no andova azy eny ireo mpanompoko no olonao ho tonga fendrasana ondry saroana ary io fandrian'omby loasany akora ho an'ny oloko izay mitady ahy. Jeremia koa dia miresaka sisa 7:7 ka hatramin'ny 7:12 miverena ry zazaboko moa ny tompo fa izay ihany ny tomponareo akako ray isa-tanàna ianareo ary isa-pokony no hoentiko ho any zony io ray isa-tanàna dia roa isa-pokony ihany le sisa tanàna ray manontolo dia ray ihany le alainy foko ray manontolo 12 le foko roa isakin'ireo ihany 420 zany zay ihany no alain'Andriamanitra omeko tondra araka ny sitrapoko izay tondranareo amin'ny fahalalana sy fahendrena ianareo efa hitanareo verset io rehefa tonga fifidianana dia io no tereny meko mpitondra araka ny sitrapoko ianareo ao nahazo mpitondra araka ny sitrapony tsara nareo zay fa raha mbatika hiaka verset pa rehefa mahita ombola alaiko ataoko mandresany Egypta ny ombola tonga dia barea zay le olona makina baiboly tsisy mahay mamaky baiboly ohatra gasy mihitsy ary Madagasikara daholo le sahany batika baiboly anaovantsika azy marina fa nyresaka n'le sisa amin'ny Israely izy eto nomeny mpitondra araka ny sitrapony hitonanareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena fa tsy amin'ny fampanakarena akory dia rehefa mitombo sy memaro amin'ny tany ianareo dia amin'izany andro zany ho ny tompo no tsy tenenany tsony ny vata misy fanekeny tompo na fiara-fanekeny io ary tsy hosaintsain'ny akory zany sady tsy atsarina anina izany izy na anamboatra vata hafa amin'izany andro any na nononana ny Jerosalema hoe seza fiandrianan'ny tompo ivory ihany ny jentilisa rehetra noho ny anaran'ny tompo any Jerosalema ary tsy handeha araka ny ditrany fo ratsiny intsony izy eto izy zao dia mametraka hoe ny sisa amin'ny Israely sisa fa izy koa jentilisa ho avy amin'ny anaran'ny tompo any Jerosalema dia le Jerosalema eto indray tsy le Jerosalema ary akory fa anatona an'Andriamanitra ny dikan'izany zay efa ny toko 2:7 ka hatramin'ny 7 mbola le sisa ihany ho tany sisa amin'ny taranaka jody zany ka any ny andrasany ondry ao amin'ny tranony Askelona no andriny amin'ny ariva ka apody azy avy amin'ny fahababony efa reko ny latsa nataon'ny Moaba sy ny fanaratsiana ataon'ny taranaka amoma izay nandatsany oloko sy ny rehareany teny amin'ny sistany ka raha velona koa ny tombo Andriamanitra tompo izao rehetra izao Andriamanitra Israely dia ho tahaka ny Sodoma tokoa i Moaba fa ny sisa amin'ny tanin'ny taranak'Israely no akan'izay tsy ny Israely rehetra fa ny sisa ihany amin'ny taranaka amona sy ho tahaka ny Gomora ho toerana feno ahidratsy sy lavatsiro ary tanynao mandrakizay ny sisa amin'ny oloko no hamabo azy ary ny sisa amin'ny fireneniko no alasa azy sisa dia toy amin'izay zany le izy hoe raha ny Israely le vahoaka nangonon'Andriamanitra ho azy io tsy natateraka ny teniny dia le sisa ny tazominy eo fa aka olona avy amin'ny firenena hafa Andriamanitra hitatra ny midetilisa lay vahoaka an'Andriamanitra lay olona angonona le vahoaka an'Andriamanitra nangonony ho azy Isaia 7:4-20 hoe amin'izany andro zany dia ho fahatelo aorianany Ezipta sy Asiria ny Israely raha mivahoaka an'Andriamanitra zany dia Ezipta aloha dia Asiria dia zay vao Israely ho fitahina eo amin'ny tany satria ho tahin'Andriamanitra tompo izao rehetra izao ireo ka ataony hoe ho tahina ny Ezipta oloko sy Asiria asany tanako ary Israely lovako io Ezipta aloha ny vahoakany voalohany Asiria ny asany tanana zay vao Israely lovany dia nisy miteny zany hoe tsisy fiangonana any amin'ny testamenta taloha tsy hitany mpaminany mihitsy ny fiangonana any amin'ny testamenta taloha fa parenthèse zany dia etsika mahita sy ny rehetra hitantsika teo fa tena efa tao anatin'ny fon'Andriamanitra ny atao hoe fiangonana tany amin'ny testamenta taloha tsy parenthèse zany tsy accident ny fiangonana fa io mihitsy ny vahoaka an'Andriamanitra ny ainga avy tamin'ilay Israely i Abrahama dia Israely dia sisa amin'ny Israely dia miampy an'ireto vahoaka hafa reto Ezipta sy Asiria ary lasa Israely ray ragisitra ao anatiny zay efa hiny toko 7:7 fa amin'izany dia lovako madio ny dia hovako madio ny olotsy ny firenena jentilisa zany mba hiantsony izy rehetra ny anaran'ny tompo
sy anompony azy amin'ny firaisakiny avy any andafiny on'ny Etiopia no hitondrany mivavaka amiko dia ny zanaka vavan'ireo izay naheliko ho fanatitra ho aho io hovahany tompo ny lova ny molotry ny firenena dia lasa iantso ny anaran'ny tompo ireo any izy dia efa nieritreritra fiangonana hoe tsy avitry ty Israely ty fa le sisasisa tavela dia ampinany firenena hafa ka ny Israely zany dia tsy solon'ny Israely zany ny fiangonana tsy hoe tia ny Israely dia tia nisy fiangonana dia tia vahoakan'Andriamanitra ihany dia tia koa vahoakan'Andriamanitra vahoaka-tokana ihany vahoakan'Andriamanitra amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa dans la Bible il n'y a qu'un peuple de Dieu un peuple de Dieu tsisy plusieurs peuples vahoaka-tokana ihany dia tsy hoe tia Israely dia tia fiangonana fa ity Israely ity sisasisa tavela dia miampy ny mpino tato zay ny atao hoe fiangonana Israely ny fiangonana zany dia le Israely no dioviny le sorona le tsizy tazomina le sisa dia nampiana jentilisa zay ny atao hoe fiangonana io le sorona tsy voakan'Andriamanitra ny jiosy tsy miny fa ny voakan'Andriamanitra dia mpino ihany sisa zay ny lazain'ny Romanina toko farika 10:7 hoe fa raha nitapahana ny sapany sasany io zany le hazo oliva le tena izy le jiosy zany dia nitapahana ozy izy ny sapany sasany ary ianao zay tahaka ny hazo oliva maniry azy kosa le oliva sauvage dia natsofoka niry teo aminy mba iombona amin'ny fototra sy ny menaky ny hazo oliva ianao tanareo lasa hazo anankiray zany le izy fa greffe le hazo fa tsy hoe tia misy hazo oliva Israely dia tia misy hazo oliva fiangonana tsisy an'izany fa hazo ray dia nesorona le tsipino tamin'ny jiosy dia natsofoka ny jentilisa zay ny atao hoe fiangonana ka ny fikasan'Andriamanitra zany dia amorona olom-baovao azy ho vahoakany dia io olom-baovao io dia tamin'ny alalan'ny nahafatesan'ny Kristy ny nanaovany an'io olom-baovao io angoniny ho azy eto zany dia mila azontsika tsara raha lasainam-bavy manana an Jesosy tia an Jesosy fa tsy tia fiangonana dia jereo tsara ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy marina fa ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy dia noho ny fahotantsika fa zay ihany ny fantatrareo noho ny fahotantsika ny nahafatesan'i Jesosy Kristy haitsika zany Matthieu 1:20 fa eto rehefa misy zavatra tsy hitanareo tsara mamaky azy tsika nefa mamaky baiboly dia tsy mamaky baiboly Matthieu 1:20 teraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy satria izy amonjy ny olo no afaka amin'ny fahotany amonjy anisa ozy izy amonjy ny olona rehetra fa izy ny olony io le vahoakany io le fiangonana nahafatesan'i Jesosy Kristy dia amonjy ny fiangonana ho afaka amin'ny fahotany tompoko azafady ny olony ihany fa tsy olony Romanina 5:9 nefa Andriamanitra mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanotsika dia maty amonjy antsika Kristy haitsika tsara io maty noho ny fahotantsika Kristy zay no nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana Korintiana 1:12 ny atao hoe filazantsara natolotra ho anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra le niraisiko dia zao maty noho ny fahotantsika Kristy araka ny soratra masina fa tsy zay ihany nahafatesan'i Jesosy tompoko tsy zay ihany nahafatesan'i Jesosy tsy maty noho ny fahotantsika fotsiny izy fa indrindra koa anangona ny zanak'Andriamanitra dia hitanareo le teny hoe angona anambona le zanak'Andriamanitra mparitaka zany angonina ho anankiray ny fototeny angona ny fototeny atao hoe fiangonana nahafatesan'i Jesosy zany dia anangana fiangonana maty ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy Jaona 2:12 miteny Kayafa hoe tsara ozy izy raha ohatra ka misy olona anankiray maty amonjy ny firenena dia ozy izy ny 2:12 hoe fa satria mpisorona be tamin'izany taona zany izy dia na aminany fa Jesosy ho faty amonjy ny firenena ary tsy amonjy firenena io ihany tsy amonjy jiosy akory Kayafa zany neritreritra hoe amonjy ny jiosy ho afaka amin'ny Romanina i Jesosy Kristy dia zay foana ny ataoko mpanao politika hoe mila sorona
aloha misy maty kely aloha dia zay vao tafavoaka amin'ny fitondrana io tsika efa trano amin'ny androny testamenta vaovao zany no tranga fa ozy tsy hamonjy firenena io ihany fa mba ninona ozy izy anangona ny zanak'Andriamanitra izay efa nielo mba ho tafangona ho iray nahafatesan'i Jesosy Kristy zany dia mba hampisy ny fiangonana anangona ny fiangonana zany nahafatesan'i Jesosy Kristy dia milaza fa tian Jesosy ianao fa tsy tia ny antony nahafatesany dia ny ampahany ihany ny fantatrao sy hainao amin'izany raha mbola tsy mino Titos 2:4 ary ampazava azy tsara dia ataoko amin'ny DM izy fa rehefa makinareo any an-trano dia amaky amin'ny baibolinareo ihany fa amin'ny DM izy dia mipetraka tsara mihitsy hoe inona nahafatesan'i Jesosy Jesosy Kristy ozy izy dia nanolo tena ho atsika mba hanavitra atsika ho afaka amin'ny ratsy rehetra iny aitsika tsara nanolo tena ho atsika ho faty aloja atsika izy hanavitra atsika ho afaka amin'ny ratsy rehetra fa ny faharoa dia ahatonga atsika ho vahoaka voadio io le fiangonana io nahafatesan'i Jesosy Kristy dia ahatonga atsika ho vahoaka voadio natao azy tokoa lasa vahoaka an'Andriamanitra nahafatesan'i Kristy dia ny hampisy vahoaka an'Andriamanitra ny hampisy fiangonana amilaza ianao tia Jesosy fa tsy tia fiangonana dia ny ampahan'i Jesosy ihany ny tianao zany ny ampahan'ny asany ny asany fahatelo ny voalohany dia hanavitra atsika ho afaka amin'ny ratsy rehetra ny asany faharoa dia hahatonga atsika ho vahoaka voadio ho azy vahoaka an'Andriamanitra ary ny fahatelo dia tsika azoto anatontosa asa tsara zany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa tsisy mitory zany asan'ny apôstôly 2:20 tia amin'izay lay petraky lay Matthieu 2:1-20 hoe ny anarany dia ataonao hoe Jesosy satria izy hamonjy ny olona io ny ho afaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly 2:20 hoe tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina andraisanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany tanàna nahafatesan'i Jesosy dia nividy an'io fiangonan'Andriamanitra io vidy an'io fiangonan'Andriamanitra hampisy fiangonana zany nahafatesan'i Jesosy fa tsy matiny ny fahotantsika fotsiny izy marina fa matiny ny fahotantsika izy fa ny hampisy fiangonana nahafatesana ary ny ao amin'ny fiangonana zany dia tsisy fanavahana ny jiosy sy jentilisa tovy daholo ny olona rehetra fa tsisy hoe tia jiosy tia jentilisa le Efesianina 2:5-7 ka hatramin'ny 7 le favakitsika teo ihany hoe satria Kristy mihitsy no nampihavana antsika roa tota ka nahatonga ny jiosy ny hafa firenena ho iray fa tamin'ny nanoloran'i Kristy ny tenany dia naroda ny rindrina izay nampisaraka atsika ka nahatonga atsika ifakahala nofohanan'i Kristy ny lalàna jiosy mba mididy mampitsipiny mba hampiraisany atsika roa tota amin'ny tenany ka hanaovany atsika olom-baovao tokana tanareo zany nahafatesan'i Jesosy nampiraisany atsika nampisy fiangonana ka hatonga ny fiangonana olom-baovao tokana io amorona olom-baovao azy izy toy izany ny avitan'i Kristy ny asany nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia nanafoana ny fifankahalana ka nanambatra atsika roa tota ho tena iray ihany sady nampihavana atsika tamin'Andriamanitra izay le irandrina nampihavana ny olona samy olona sy hampihavana ny olona amin'Andriamanitra izany nahatongavan'i Kristy nitory vaovao fampihavanana taminareo afifirenena izay lavitra an'Andriamanitra sy taminay jiosy izay akaiky azy ko amin'ny alalan'i Kristy no azahoantsika roa tota manatona an'Andriamanitra ray no ny asan'ny fanamasina iray ihany izany tompoko ny asan'i Kristy dia mizesy tiava ihany hoe fa manana an Jesosy ianao dia tsy mila fiangonana dia tena tian Jesosy ve ianao amin'izany tena maty ho anao ve Jesosy io amin'izany dia tsy mila fiangonana ianao fa ny nanao ny fikasan'Andriamanitra hanao fiangonana ihany koa zany dia tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Kristy sy tamin'ny nanomezan'ny fanahy masina dia mandresantsika be fanahy masina tamin'ny farany dia mizesy tena hoe za manana fanahy masina fa za tsy mila fiangonana mahay be ianao Korintianina 1:12-12 fa tahaka ny tena ray ihany io zany le fiangonana io tena io kanefa maro ny momba azy ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena ray ihany dia tahaka izany koa Kristy
zany milaza n'ilay tenany Kristy nakiray misy maso tanana tongotra vava sy ny rehetrarehetra fa ray ihany dia hozy izy fa na iray ihany no nanaovana batisa atsika rehetra ho tena iray io zany rehefa nandray ny fanahy masina ianao zany dia vita batisa amin'ny fanahy masina dia tafiditra ao anatin'ilay tenany Kristy maomby rany fiangonana ianao zany na jiosy na grika na andevo na olona afaka isika rehetra dia nampisotroina ny fanahy iray ne zay mandray ny fanahy masina rehetra zany a dia tafiditra ao anaty fiangonana ny tenany Kristy dia ozy indray ianao hoe tamfaly zany sa ao anatin'lay tenany Kristy tsy tamaso fa tsy voatery miditra ao anatin'ilay fiangonana tenany Kristy azafady tompoko miresaka fanomezam-pahasoavana ao fiangonana ao Korinto eglizy lokaly izy eto Korintianina voalohany toko faharoa folo nidirana ao anaty eglizy lokaly koa zany dia ny fanahy masina fa rehefa ve izy idirantsika lavitra kokoa Isaia toko faefatra amby efapolo andiny faharokatra amin'ny fadimy a efa nampanantenany zany Andriamanitra natany amin'ny testamenta taloha ary hoe anome ny fanahy masina hitsanganan'ilay vahoaka an'Andriamanitra izao no lazay ny tompo izay namorona anao sy namorona volanao hatrany am-boaka sady namonjy anao aza matahotra ry Jakoba mpanompoko ary ianao ry Jezorona izay nividiko fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta ary andefa riaka amin'izay tany karakaray eny androtsaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao a zay zany dikany hoe andatsaka rano sy andefa iraka androtsaka ny fanahiko amin'ny taranaka ao a ary fitahiko amin'ny nateraka ao dia aniry eny voninahitry reny tahaka ny azo malahelo eo anilan'ny rano mandeha ny iray dia ilaza hoe antompo a ny iray antso ny anaran'i Jakoba sy ny sisa rehetra dia ilaza hoe an'Andriamanitra ary ny ray dia anoratra ao amin'ny tanany hoe antompo ary tolon'ny ampanajana ny anarana hoe Israely tanareo lasa na vahoaka hafa ary reto zany a dia samy ilaza hoe an Jakoba iantso ny anaran'i Jakoba ilaza hoe antompo a antompo mampiseho fiangonana io fiangonana avy amin'ny firenena samihafa fa manana ny fanahy masina dia izay mahafiangonana azy amorona olom-baovao azy zany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nafatesa Kristy sy tamin'ny nanomezan'ny fanahy masina Ezekela toko faharoa amby roapolo a toko fahaenina amby telopolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fito amby telopolo andiny faefatra amby folo lava be fa ny andiny faefatra amby roapolo sy ny toyany ihany nataontsika fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angomoko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ary mba ho afaka mifalitonareo rehetra sy sampinareo rehetra na nadovako anareo omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao aza ny fiangonana izy aizytsika fanahy vaovao nataoko ao anatinareo sady esoriko amin'ny nofinareo va dia omeko fonofo ianareo ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina fitsiko ka hanaraka azy ary olona any amin'ny tany izay omeko anareo nrazanareo ianareo ary oloko ianareo ary zaho Andriamanitrareo zay le vahoaka an'Andriamanitra nareo oloko rehefa miteny izy hoe oloko dia vahoaka foana ny tiany lazaina amin'ity satria olona be dehibe dia zaho Andriamanitrareo zay ny fiangonana zay anome fanahy masina sy ny nahafatesan'i Kristy dia ho an'ny fiangonana fa efa nampananteny izy fa hanorina fiangonana nampananteny izy hanorina fiangonana matitoko fahaenina amby folo andiny fahavalo amby folo hoe ary zay ilaza aminao fa ianao ny Petera ary eo ambonin'ity vatolampy ity ny ahoriko ny fiangonako ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hitana amin'ny fitoerany maty dia tsy haharesy azy dia mbola tantara lavabe ny dikan'io hoe izaho milaza aminao fa ianao ny Petera eo ambon'ity vatolampy ity ny ahoriko ny fiangonako hanorina fiangonana zany Kristy amorona olom-baovao azy izy amin'ny alalany nafatesany sy nanomezan'ny fanahy masina dia izay no nampanantenainy dia mbola tantara io fa afaka makaina kely tsika